zany le tsona hoe fandrosoana zany aty ambanivohitra be ty tirenareo fa ny ina moa zany ny Alpes iny ny Alpes Suisse tiana vohitra ty misy train isaky électrique isaky ny tsasakadiny miaran'ny Lucerne ka ilatsoela mbola mieritreritra sy ny akamany fa mandroso be Madagasikara hony ka eo indrindra zany tiako resahana androany hoe le manodidina ny Radjoely reo ve na ny Zandary na ny miaramila de tsy tonga saina mihitsy ve hoe tsy milamina tsara le atodohan'le rangahy anareo hoe tsy mahatsikaritra an'izany tamin'ny fisaony Andry Rajoelina mivantana tamin'ny Téléomaly de le zavatra fandresahany efa 9 taona lasa anao an'izao tsika ty tena mampandeha an'izao tena efa misy vahaolona mihitsy am'ty zay foana mbola teneniny de tsy tonga saina mihitsy tsy tonga saina izy fa ny vahoaka aloha moa zany ny vahoaka raha mijery ny commentaire ny gasy eo de ny gasy efa leo tanteraka anazy tena boboka sy tofoka tsy mino anazy tsony fa le manoa anazy sy mitazona eo amin'ny toerany de tena efa mba tsy rariny kosa angamba zareo tsy rariny kosa angamba zareo fa tena atramin'ny vina no anaovana an'io ny volany gasy de io zany de ohatrany akizy kely izay zavatra mahafinafinaritra azy zany no ataony mahafinaritra azy de misy olona mandrombo misy olona tefatefaka mandoka de manaraka daholo rehetra rehetra za zao nijery vetivety nijery le ina moa zany conférence de presse nataony araka tamin'ny Gasikara de alaina daholo le officier supérieur rehetrarehetra en tenue de tonga ao am'le conférence de presse de itefatefaka azy reny vera zao de tsy humiliation totale avy eo anareo fololanin-dambahoaka humiliation totale olona tsy mana BPC eo ihany fa hoe nareo ve zany de misy olona afaka anao tsisy fotony anareo de hoe rehefa miteny Andry Rajoelina de mitefatefaka zay ny asan'ny officier généraux sy rehetrarehetra de raha mandinika zany am'izao fotoana zao hoe tsy zavatra tiany ataony atao tsisy mihitsy zany hoe androm-panjakana tsisy mihitsy ny ina moa zany ny hoe contrôle amin'ny vola mivoaka ny utilité publique sy rehetrarehetra tsisy an'izany mihitsy fa zay mahafinaritra Andry Rajoelina de manaiky dolo de manaraka dolo zay ngamba tiany lazaina am'le hoe leadership hoe manana leadership izy satria leadership na ina moa zany terrorisme matahotra azy dolo ny androm-panjakana rehetrarehetra zay tiany ataony de tsisy mamanontany hoe sao de mba tsy priorité kosa ty sao de mba tsy zany ny mamaiky ny vahoaka am'izao fotoana zao fa ny 20% ny vahoaka malagasy tsy mihinan-kanina zany zavatra tsisy adihevitra zany tsy mihinan-kanina tsy mihinana sakafo mahasalama sy mahavoky de Andry Rajoelina de anao podium be izy akalaza ny 520 taona nina fahaleovan-tena de fantatrareo fa fahaleovan-tena inona moa ny ananatsika fahaleovan-tena inona moa izy ara vazaha izy ankalaza fahaleovan-tena ara vazaha de tena hoe izy fout complètement de la gueule de malgasy fa le olona manoa anazy de manoa anazy hatramin'ny farany marina fa misy pacte marina fa misy code d'honneur hoe rehefa niaraka nanonga-panjakana rehefa niaraka nanao zavatra de na miara hofaty aza de tazomina hatramin'ny farany zavatra zay tsara zay question de principe zay tsara zay honnêteté zay fa kosa raha ampiasaina amin'ny zavatra ratsy le izy de tena tsisy magnino am'izao code d'honneur an'izany mihitsy hoe i Andry Rajoelina tsy vadika amin'ny Andry Rajoelina mandra-pahafaty zany ninona zavatra ataony de zay le ina moa zany fisainana alika ny alika tsy mivadika amin'ny tompony mandra-pahafatiny na mangalatra ny tompony na inona zavatra ataon'ny tompony tsy hivadika de zay nefa zava-misy hitanareo zao connerie be hoe atao anao podium anao fety firy andro vola lanina amin'io voafura pourquoi faire de tsy mba mieritreritra mihitsy hoe zany reo manodidina ny Andry Rajoelina reo hoe Andry tena sao de kosa raha mba tsy mety zany sao de kosa raha mba hafa ny priorité ny vahoaka mampalahelo le vahoaka fa de raha miteny an'izay zany de na gadrainy Andry Rajoelina na roahany amin'ny asa very ny asa maministra very ny asa man'izao de zay foana ve zany ny iainana anatin'izay terreur zay
hatramin'ny viny zay nijanona ary tsy janona mihitsy izy raha ka tsy miréagir nareo bus électrique de iny mahafinafinaritra ny radio io raha ohatra bus électrique andray de iny de mipublier daholo ndray ny bady rehetra sy nandevo rehetrrehetra hoe tena milafa bus électrique nefa ahoana moa tsy afantaranareo hoe ny délestage ary ny jirona koa ao an-trano raha tsy mandeha de inona bus électrique no afarana tsy nareo débile be sy ridicule zany bady be nozy hita oeraoera fotsiny de nareo de maneky manaraka ny zavatra zay ny bus électrique de lafo be satria ny 5 isan-jato ny prix na bus électrique de vidin'le batterie fotsiny le batterie lafo be de ny zavatra ny européenne raha mbola tsy convaincu amin'ny bus électrique satria inona moa zany mora simba io zavatra io de any Madagasikara lalana ratsy be io sy ny entretien io de any fa tsy vetivety de simba de raha ohatra simba le bus électrique de izany anao réparation l'izy manana mécanicien formé amina bus électrique ave amina batterie sy ohatr'izany ve tsika tsy manana na ty Europe raha mbola vitsy mbola sahirana amin'ny réparation na véhicule électrique de ary amin'ny firenena many angany indrindra ry tsy le indrindra ry de bus électrique firy no afarana satria zay no mahafinaritra ny iza moa i Pinocchio zay no mahafinaritra ny Pinocchio de tsy maintsy atao zavatra zay de tonga eo de tsisy mécanicien gasy maheno io de tsy maintsy anafatra teknôlôzia any Chine sa anafatra ampiasany Chine amin'ireo bus électrique ireo de déjà ny infrastructure isargena anazy tsisy de avy eo ngeda be de ny lalana tsisy andehanana de en plus n'zany tsy maintsy anao appel d'offre zany tsy na tonga de fa désigné hoe iza ny exploiter an'ireo bus ireo asa na fanjakana na privé fa tsisy mihitsy mpandraraha hiditra engagement am'ireo satria lafo loatra ny investissement le achat le bus ameran'le bus de lafo koa ny entretien le bus de raha resaka tsy haiko 300 ariary frais ny bus efajato sa 500 sa firy de rentable ve re bus reny de iza mpandraraha hiditra am'izany fa de afarana fotsiny amin'ny abadora de atao fotsiny ohatran'io Colisée tsisy manontany mihitsy hoe nanamboatra Colisée amina firy milliard any Ratsuel ary inona moa zany ary amin'ny rova de ao lo ao le izy volanareo rehetrrehetra reo volan'ny vady amanjalakareo volan'ny tanàna kafaramandimondreo lareo reo alaina koa ny hoe tena mandeha be ny inona moa zany ny téléphérique mahafaka embouteillage to adiniko tamin'le bus électrique teo fa izy ningeda be eo de vao mainka ampitombo ny embouteillage so ampitombo ny embouteillage de tsy économique zany néfaste pour l'économie fa atao io de acceptena daholo zay adalany Ratsuel rehetrrehetra zay avenarany Ratsuel rehetrrehetra de manaraka foana venareo hatramin'ny farany tsisy afaka miteny mihitsy na ny ray fa de matahotra le toerana kely zany nahazo place député iny zany inona moa zany mahazo ticket carburant mahazo 4x4 mahazo indemnité de anakatanana foana le ataoko niny zavatra ataony any Ratsuel de niteny zavatra marina ery Gasikara sy iza daholo le député tao amin'ny assemblée reny de morakoraka le député sasany ery mara morakoraka izy manina izy morakoraka nefa zavatra marina be zao zavatra teny Gasikara sy ry iza moa fidèle sy ry iza moa afaka any Christian marina tsy sady varotra fa de morakoraka retsy misuky retsy satria bady loatra ka zay abadony zay raha tokony masina fitsarana le abadona fa mijaly le vahoaka mijaly le malagasy tsisy perspective d'avenir atsony fa de zay tiany any Ratsuel atao io eta sy nanzony ray eto ny fomba rainy izy satria any Ratsuel tsy manana conscience tsy fatany Ratsuel hoe mijaly ngely reto vahoaka reto jereo tamin'izy anao interview tao oza mitapy le banty fa tsy fantatra ny Ratsuel mihitsy hoe mijaly le vahoaka malagasy efa tsy am'izany firy méga makatsy makaroa zany efa impiry zany teneny efa firy taona ny tenenina hoe anangana zo méga water tsika tsy haiko inona méga ina daholo moa ny tsy fantatro ny mégawatt tsy haiko inona vatao zay foana tenenina de lililany tsy tonga saina mihitsy ary mbola niteny izy tamin'ny interview nomaly hoe asa fambarotrona tsy maintsy mandroso mbola tsy maintsy mandroso any lefa ny firenena efa lavaka indrindra fantatrareo moa le conseil des ministres tamiko farany teo satria efa tsisy tsony vola le conseil des ministres le farany fa le conseil des ministres zay sy tiavana tany Mahajanga tany Tuilara reny
reny miaraka amin'ny hôtely firy blé d'avion reny ny sakafony reny hébergement reny fandaniam-bola fotsiny ataona ny Rajoelina satria tsy manana conscience tsy fantatra ny Rajoelina hoe mijaly le vahoaka tsy intéressé am'izany izy tsy fantany satria misy problème ato fa nareo le mba akaky ny tokony mahatsapa an'izany de le conseil des ministres iny de ny FMI nanery any firenena malagasy hoe manomboka zao anjaranay no mametraka zao ny tokony vidina zao tokony atao ka soniavinareo zay protocole zay raha tsy soniavinareo zay protocole zay de tsy ame vola tsony zay satria tsisy vola afahana midina tsony de rehefa tsy manome vola ny FMI de ao ka tsy ihany Rajoelina ny tena raha mbola banque mondiale sy FMI ireo nytedinareo tafavoaka nareo olona tsy manana notion na économie tsy zavatra fantatra Rajoelina am'izany économie zany tsy zavatra fantany zany nefa izy de miteny ary propagande ery hoe raha mbola reo neteratsika so de reo ihany neterany am'izao fotoana zao fa tsisy manao remise en question mihitsy na ny ray fa de atramin'ny vina nareo manompana ny Rajoelina reo atramin'ny viny nareo no mba tonga sana atramin'ny viny nareo mba hiteny hoe efa tsy lasa tsony izy ty oetidoa izy ty fireneny ty any Rajoelina zareo de mipublier daholo bus électrique tsy lelika